La 4G Batelma vous présente Nivava. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Finaritra toko lasy topoko avy fotoana vaovao eto amin'ny kultivika manazanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao tsy mbola nazahoana valy mazava mahakasika ny fandavan'ny firenena Europeana ny Covishield raha nambara ministry ny fahasalamana tamin'ity androany ity taoriana ny fampitam-baovao izay navoaka ny masivoan'ny Frantsa. Andrasana ho izy ny fanazavana avy amin'ny OMS mahakasika izany. Michel Arnarzon. Niteraka savorivory ny fampitam-baovao navoaka ny masivoan'ny Frantsa miasa eto Madagasikara omaly manambara fa tsy tafiditra amin'ny firenena Europeana ireo olona nanao ny vaksiny Covishield. Mampametra-panontaniana hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny mikasika izany ary miandry ny fanazavan'ny OMS ny fitondram-panjakana malagasy. Ary raha tadiditsika tsara ary tany am-piandohana tamin'ny fahatongavan'ny vaksiny Covishield io dia nitsena an'ity vaksiny ity zany tena misirana fiaramanidina ny fimbona belon'ny Europeana na le hoe Union Européenne teo koa ny masovoy maro samihafa izay monina sy miasa eto amintsika teo koa ny système des Nations Unies nitsena zany vaksiny zany. Ankehitriny ary dia mampametra-panontaniana mihitsy ny zava-miseho hoe misy ve zany vaksiny natao ho an'ny Afrikana izay nomenatsika ka dia rehefa aveo indray dia atao hoe tsy ekena indray zany vaksiny zany na misy koa zany vaksiny ho an'ny Europeana. Ankehitriny ary dia ataoko fa antonitsika ny OMS zany ary isika dia miandry fanjakana malagasy ny valiny fanazavana avy amin'izany OMS na ilay Organisation Mondiale de la Santé. Hetsenkirany manoloana ny famerenana ireo olona maro tonga nanao vaksiny teny amin'ireo vaksinodrome. Io maraina io nilaza ny ministra tompona andraikitra fa efa noverina miloana izany ary mitoy araka ny efa nambara ny fanaovana vaksiny ho an'ny androany. Androany moa zany ny hatramin'ny omaly dia nisy fivoriana izay nataon'ireo tompona andraikitra ato amin'ny ministera. Androany maraina dia mbola nisy ny fandaminana ary noho ny izay fandaminana zay dia miatokely ny fanaovana vaksiny. Ankehitriny dia tohizana ny vaksiny mandritra ny tontolon'ny andro manerana ny Madagasikara fa manomboka rapitsy kosa dia tsy manao vaksiny intsony tsika satria tapitra tanteraka ilay date de péremption ny vaksiny epelata. Raha ny antota anisa hatramin'ny androany 520 isanjato ny vaksiny tonga teto amintsika no lany izany hoe daoza 3,9 sy 1 hetsy amin'ireo daoza 5 sy 2 hetsy tonga teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny initiative COVAX. Tsy haiko ataovan'ny autorité sanitaire Europa ny vaksiny Covishield izay nampiasain'ny Madagasikara tamin'ny andiany voalohany amin'ny fanaovam-vaksiny. Sabrina Rarson. Afaka ataony miditra amin'ny faritra frantsay ho an'ireo olona vita vaksiny ankoatra ny Covishield ninona antondia na tsy misy fahazahoan-dalana manokana idirana any aza. Nanamafy ity fampitam-baovao ity fa mila mifanaraka ray amin'ny vaksiny efatra izay ankatoavan'ny vondrona Europeana kosa nefa izany. Ny Moderna, Pfizer, AstraZeneca na ny Johnson & Johnson ny pirofo ny fahavitana vaksiny feno. Nanamafy ity fanambarana ity fa tsy akantoavin'ny autorité sanitaire Europeana ny vaksiny Covishield. Ahoana kosa ny mahakasika ireo olona izay nampiasa ny vaksiny hafa? Anisan'izany ny Covishield izay nampiasan'ny teto Madagasikara tamin'ny andiany voalohany. Araka ny fanambarana nivoaka, voasokajy tahaka ireo olona tsy vita vaksiny izy ireo. Olona tsy vita vaksiny, noho izany, voatery tsy maintsy manaraka ireo fepetra telo takina amin'ny fifamezivezena. Ilaina ny fananana antondia mazava, ny fanaovana test mialoha, tsy ahitana ny soritra aretina COVID-19, tsy ny fanerasera tamin'ny olona nahitana ny tranga, ary tsy maintsy manao fihiboana rehefa tonga any an-toerana.
miankina amin'ny situation sanitaire ny firenena ny aviny ny fepetra-takina ho an'ireo olona izay hiditra ny antoerana. Ao ireo firenena voasokajy ao amin'ny lokony maitso, volomboasary ary ny mena. Ireo angataka viza tsy maintsy manantona mialoha ahafahana mafantatra ireo toerana azony aleha izay mifanaraka amin'ny vaksiny vitany raha ny voarakitra ity fanambarany. Ankilany, takina miaraka amin'ny fangatahana viza ny taratasy manamarika ny fahavitanany iray tamin'ireto vaksiny ireto: Moderna, Pfizer, AstraZeneca na Johnson & Johnson. Mahakasika ny vaksiny izay hatrany dia ny maraina teo tsy afaka nandray ireo tonga izay ho atao vaksiny ny mpitsabo ho an'ny teto Antananarivo manokana. Maro ireo nalefa nody fanadina. Adiny roa ireto mpisitraka vaksiny reto niandry teto amin'ny vaccinodrome Asgera Ampeflo tsy mbola voaray. Tamin'ny minitra farany voana eny ny fampilazana fa tsy misy intsony ny fanaovana vaksiny Covid-19 amin'izao famaranana izao. Voatery izy ireo nandeha namonjy ny toera-podiana. Tonga teto aloha dia tonga dia efa olona be da be ny hitako teto. Dia nandehandeha dia ahoana fandeha dia tsisy olona vaksiny fa faran'andro any. Zay zany miempy hoe tsisy olona. Le izy zany zavatra mampakamanao anatin'ilay izy fotsiny izay fa tonga tamin'ny enina maraina farafaratsany zareo niteny hoe zao ny antony zao ny antony dia mba nandenody aloha izay tao amin'ny paramètre tao no niteny hoe mandana mody ampilaminana fa tsy misy le izy dia nefa tsy fantatra hoe roviana indray. Samy nanana ny filazany manoloana ity trangany seho ny maraina teto ity ireo olona sendra ny mpanao gazety. Betsaka moa le resaka hoe aty la falany daty efa misalasala zareo mampiasa an'le izy dia ohatra hoe tsy hisy tsony koa dia miandry amin'ny manaraka dia samy mody daholo dia izay. Tonga teto dia niandry teto aloha dia niandry dia avy eo nisy niteny hoe tsy misy indray le vaksiny. Asa tato izany no niteny hoe tsisy le vaksiny dia nefa izy miteny hoe misy minisitra ho avy eo anambara izay dia tsy hainay tsara hoe inona izany ny antony tena tsinotsino le vaksiny. Minitra vitsy taty aoriana hatramin'ny 7 sasany maraina teo foana ireo seza fipetrahana. Tsy nisy olona ntsony tetỳ an-toerana fanaovam-baksiny na ireo mpitsabo na ireo tonga anao ny vaksiny. Ny tolakandro teo taorinan'izay dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa mitoy ny fanaovana izany vaksiny izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitoy ny fitokonana izay ataony ireo mpianatra amin'ny oniversite any Toliara. Nandritra izany nisy nanaratra nandoro ny trano natokana ho an'ireo mpampianatra tany an-toerana. Nisy ihany koa ny mpianatra voatifitra io nasaina. Mihamafy ny fifandonana eo amin'ny mpianatra sy ny mpitandron'ny filaminana ao amin'ny oniversite Maninday Toliara. Ny maraina teo nisy nandoro ny tranon'ny mpianatra tao amin'ity oniversite ity ary hatreto tsy fantatra na ny mpianatra na ny mpanararoatra no nanatanteraka izany. Sarotra raha teo ny fahazom-baovao no ny hamafin'ny fifandonana teo amin'ny rontonta ka ny sampana mpamonjy voina hamon'ny afo aza tsy afaka nanatanteraka araky ny tokony izy ny asany. Nitoy ny hariva teo ny fifandonana teo amin'ireo mpianatra sy mpitandron'ny filaminana ka tamin'izany nahavoatifitra mpianatra iray taona voalohany amin'ny sampam-pianarana fizika. Nateo aza ny fanapahan-kevitra ampitsahatra ny fianarana ao amin'ny oniversiten'ny Maninday Toliara. Tsy nahasakana ny hetsika ireo mpianatra izany, ny hanafana ny toe-draharaha. Ankilany, namoaka fanambarany io hariva iny OMC fa tsy handefitra ho an'ireo izay miampefy. Ny 13 febroary 2022 no efa voasiny ny fifanarahana amin'ny orinasa anamboatra ny lalam-pirenena faharoa. Amteraka fahatarany fanombohan'ny asan'ny olana mahakasika ny tsy fahazahoan'ny orinasa mpanamboatra lalana anjatony vola hatramin'ny izao. Anatin'ny fifanarahana amin'ny orinasa io ankehitriny ny ministera tompony andraikitra miantarandriana io. Ity no antota taratasy manamarina fa efa nalefa tolo-bidy ny fanamboaran-dalana amin'ny ampahan-dalana amin'ny lalam-pirenena faharoa. Araka io daty io, tamin'ny 13 ny volana febroary 2024 no efa azon'ny orinasa na azon'ny asa ny fanamboaran'izany. Nisy ny fanaovan-tsony fifanarahana tamin'io. Niteraka sakana tamin'ny fanombohana ny asa nefa ny zava-nisy mikasika ny tsy mbola fahazon'ny orinasa anjatony vola raha nanao ny asa fanamboaran-dalana tamin'ny alalan'ny famatsim-bola fond routier. Nisy fisalasalana kely fisalasalana mihitsy teo amin'ny entreprise anatanteraka ny asa no antony tsy nanambohan'izany asa izany
io dia intervention eo manomboka mipika 352 eo Tanandava any amin'ny entrée-ny Thomasina misy chaussée bétonnée sy réfection na chaussée par produit noir. Efa eo ampijerenan'io contrat io niaraka tamin'ny entreprise zay fa araky ny efa nazavaiko teo dia misalasala ilay entreprise ezahana ihany ny mandresy lahatra anazy no ny fisian'ny olana eo amin'ny fandoavana ny volan'ireo entreprise en fond routier no isan'ny nampisalasala azy fa ifandresy lahatra aminazy eo ihany zay. Mizara roa ny fanamboarana atao amin'ny lalam-pirenena iny, karazany maro ny asa atao. Ny voalohany izay financé amin'ny fond routier resantsika zany eo amin'ny entrain Tamatavy eo amin'ny atao hoe Tanandava io zany misy le lavaka be feno rano io zany ny ataontsika voalohany io nefa vonona amin'ity contrat ty dia araky ny resahana teo moa zany efa fampiresaka amin'le entreprise nahazo anazy zay efa milamina ny fandaminana rehetra dia ny amin'izao farany herinandro zao ihany ny teknisianina hidina eny an-toerana zany satria misy pisopisony ara-teknika koa tsy maintsy atao manao ny hoe amin'ny teny frantsay moa manao tsy maintsy anao ny anticipation sy ny implantation ny teknisianina ho atombokotsika amin'izao farany herinandro fiandohan'ny herinandro ambony io zay rehetra zay dia tout de suite après n'izay zany manao ny installation sy ny ohatran'izay ny entreprise dia manomboka avy hatrany ny asa. Ny avy tan'le asa aingana fa ny ahafahana mampiasa an'le lalana aoriana noho izay béton izay tsy maintsy aorianrina kely zay. Le asa rehetra zay ny eritreretina vita ao anatin'ny ray volana sy tapany eo fa tsy tout de suite hoe azo ampiasaina le béton zay zany. Ny natao dépouillement androany rey zany misy an'le procédure anresahana teo iny zany iny tsy ho ela koa iny raha vao mahazo ny autorisation ny autorité compétente zany le contrat azontsika tamin'le dépouillement androany dia tonga dia manomboka avy hatrany koa azy io fa ny technician efa vonona daholo koa amin'izay zavatra zay. Isan'ny laharam-pahamiana araka izany ny fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Nanamafy ankilany ny ministera tompon'andraikitra fa tokony samy anara-dalàna ny rehetra mba hitandrovana ny foto-drafitr'asa aorian'ny fanamboarana. Ny lalana rehefa voakojakoja ka manaja azy daholo mba ampiasa azy dia maharitra. Tadio fa misy ny lalana reto amintsika sy ny ramantsika vola avy any ivelany averin'ny Madagasikara ao anatin'ny 3 taona. Nefa io lalana ny ramana vola amin'ny verina 3 taona io tsy maharitra fa tsy 10 taona. Iza zany no mandoa an'le 20 taona. Eo indray zany dia vindramam-bola zany ny lalana efa nitrosany teo aloha raha tsy voaverina. Zay ny voalohany. Ny tiako hiaviana dia izao matetika eto amintsika mandeha foana ny resaka momba an'ireo mpitatitra ireo camion zay tsy manaja ny lanjan'ny entana hoentiny tokony ho zakan'le lalana. Rehefa miteny ny teknisianina na ministera manao hoe tokony ho 40 taona ihany no entin'ny camion dia tokony hanaja an'izay ny mpitatitra. Kanefa tsy izay no nitraka fa mihoatra an'izany be dia be mihitsy no entin'ny camion. Rehefa mandeha izy dia mazava ho azy fa tsy zakan'le lalana. Dia izy amin'ny voalohany. Ahoana moa ny eritreretantsika hoe ny lalana RN2 ka amboarina foana. Satria tsy manaja mihitsy ny mpitatitra eo amboniny. Ary indray raha mahagaga fa ny mpitatitra indray no mangataka hoe mba hampitombo izao taonina. Ny 3 gestion dia hampitombo izao taonina ny 4 gestion. Ny 2 gestion nefany le izy efa fantany fa zao ihany ny fitsipika ary ihany ny zakan'ny lalana. Izay mahatonga ny raha mametra-panontaniana ianao hoe ahoana ny faharetan'ny fahany miankina amin'le olona mampiasa azy. Tena miankina amin'le olona mampiasa azy. Tahaka ny fanamboaran-dalana maro manerana ny nosy, hoentitra amin'ny fanaraha-mason'ny kalitaon'ny asa ministera tompon'andraikitra, namafisin'izy ireo fa tsy hisy ny fahatapahan'ny lalana mandritra ny fanamboarana fa efa misy ny lalana mihodina azo ampiasaina. Anomboka amin'ny volana desambra izao no azo ny sarintanin'i Madagasikara avy amin'ny zanabolana isika.
ho aparitaka manerana nosy manomboka amin'ny herinandro avy izao kosa ireo teknisianan'ny FTM ametraka ireo teboka géodésique miantarandriana ivo. Miroso amin'ny dingana fakana ny saritany Madagasikara avy amin'ny zanabolana isika izao amin'izao fotoana izao. Manomboka amin'ny herinandro aparitaka manerana nosy ireo teknisian'ny foibe tao saritany Madagasikara ametraka ireo teboka géodésique hamaritana sy anamafisana ny lafin'ny saritany io. Kasa zay moa zany mba ahafahana hoe raha ihany koa zany fahazonan'io saritany avy amin'ny zanabolana io mba ahafahana manavao zay tota-kevitra momba ny saritany fototra eto Madagasikara. Ka ao anatin'izay moa zany dia ilaina ny ataontsika hoe fanaovana fanitsihana an'ireo le saritany sary avy amin'ny zanabolana ireo mba hifanaraka amin'ny saritany topografika izay misy eto Madagasikara. Dia izy amin'ny lafin'izay moa zany ny anjara andraikitry ny FTM dia manao ny ataontsika hoe ny fametrahana an'ireo teboka géodésique izay ataontsika hoe fotodrafitrasa fototra hoentina manatanteraka an'izay fanitsihana ataoko amin'ny teny tsotsotra hoe fanitsihana an'ilay sary avy amin'ny zanabolana mba hifanaraka tsara amin'ilay saritany fototra, ilay saritany topografika fototra eto Madagasikara ka mba ahafahana manao an'ilay asa fandrefesana eo ambonin'io sary avy amin'ny zanabolana io. Anatsara ny sehatra ny fananantany no tanjona amin'ny fahazonan'ny sary avy amin'ny zanabolana izay. Tombony maro manoloan'io no azo amin'ny alalany. Misy zany rehefa manao famaritana ny olona ataontsika ireo mpandefa tany hatramin'izay matetika dia ataontsika hoe izay tena mifatotra loatra amina fangitra amin'ny lafiny firenena zany na amin'ny eran'izao tontolo izao zany fa fangitra raisina arbitrairement miala tsiny amin'ny teny frantsay angamba. Zay no atao iangana rehefa manao famaritana an'ilay plan zany ohatra. Teo aloha fa ny fanavaozana be zany hoe raha vao petraka zany le saritany vaovao tia le sary avy amin'ny zanabolana izay tena hoe natao ny fanitsina mba hifanaraka amin'ny saritany topografika dia azo atao tsara zany mametraka an'ireo saritany rehetrarehetra le sariny momba an'le famaritana fananantany ireo hipetraka amin'ny ataontsika hoe repère sy référentiel tokana ka io référentiel tokana io zany dia amin'izay fotoana zany ohatra hoe manome ataontsika hoe garantie mba hoe hisian'ny cohérence hisian'ny homogénéité le famaritana rehetrarehetra indrindra zany le délimitation foncière rehetrarehetra reny zany. Tsy ahivina amin'ny alalan'ny tetikasa CASEF, croissance agricole et sécurisation foncière, tonsain'ny ministeran'ny fanajarinan'ny tany sy ny asa vaventy no anatanterahana izao fakana ny saritany Madagasikara amin'ny zanabolana izao. Tafiditra anatin'ny politika ny fananantany sy ny firaiketana ny zo amin'ny fananantany ihany koa ny fanatanterahana azy. Amitaky ny famoahana ny fampahafantarana ampahibe maso ny PLFR 2024 ny fiarahamonim-pirenena. Zava-dehibe ny fananana fotoana ampy makafaka izay volavolan-dalàna izay sy ny mangarara. Yves Richard. Aiza ho aiza ny PLFR 2021 ny volavolan-dalàna makasika ny teti-bolam-panjakana na sy mpanitsiana 2024. Izay ny fanontaniana goavana napetraky ny fiarahamonim-pirenena. Anatin'izao famaranana ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny Antenimira Rotonta izao. Efa matetitika moa zany amin'izao no miakapeo ny fiarahamonim-pirenena rehefa tonga ny tokony hoe fandiniana sy fifidianana momba ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana io satria metara foana ny fametrahana ny volavolan-dalàna io. Amin'izao moa zany efa misy député ny teny hoe fa tonga ampiaratanany zareo ny volavolan-dalàna. Io député nantanay kosa moa zany tovda tsy tonga any amin'izareo araka ny fahinonay anazy fa raha dia zay azy raha hoe mipetraka mariny izay volavolan-dalàna izay eo anivon'ny Antenimira-pirenena maninona no tsy mbola vokatsy mivoaka ampahibe maso aty aniditra mikaran'ny ministère de l'économie et finance io volavolan-dalàna io. Ankoatra ny fangatahan'ny fiarahamonim-pirenena ny amin'ny mpanjakana ny mangarahara amin'ny fitantanan-draharam-panjakana ny kapobeny. Zava-dehibe amin'ny famaritana ny laharam-pamena amin'ny fampiasana ny volam-panjakana, ny fampahafantarana ny volavolan-dalàna mialoha ny fandiniana azy. Raha hoe mandroso amin'ilay fifidianana ny volavolan-dalàna io tsy misy famakafakany dia izay natao ny mpanatanteraka eo ihany zany no hoe safidiny tsombavambahoaka sy ny sénateur tsisy adefitra tsisy fijerena hoe fanandrify maro amin'ny tombotsoan'ny vahoaka hoe izay zavatra izay fampiasana ilay vola misoratra amin'io volavolan-dalàna io. 30 andro farafahakeliny no takiana ahafahan'ny Antenimira Rotonta mandinika araka ny tokony ho izy ny volavolan-dalàna
raha ny faefatra ny volana jolay araka izany no tokony hifarana fotoam-pivoriana ara-potoana. Ny faefatra ny volana jona tany hoany no tokony hipetraka ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana na sipanitsina hoy ny fiarahamonim-pirenena. Raha ho an'ny CCOC manokana, ny fampiasana ny vola anatin'ny ady amin'ny Covid-19 no misarika ny saina ka antony anaovan'izy ireo ady sisika amin'ny famoahana ny pahibe-maso ny volavolan-dalàna. Vonina iara-entana amin'ny Madagasikara amin'ny fanohizana ny ady amin'ny fampitoviana zolahy sy ny vavy, ny mpiara-miombona antoka ara-bola sy ara-teknika. Tafiditra ao anatin'izany ny fanasan'ny Frantsan'ny Madagasikara hiditra anatin'ny partenariat de Biarritz. Yves Richard. 20 taona teorian'ny feonam-be iraisam-pirenena momba ny vehivavy natao tany Beijing ny taona 577. Nahita mpivoarana ny ezaka vitan'ny Madagasikara tamin'ny fametrahana ny miralenta, indrindra ny ady amin'ny fampitovian-jony lahy sy ny vavy. Na izany na tsy izany, maro ny teboka mila harena na anatrarana ny fanamby. Fomba nitaizantsika moa zany tena anisany hitana mpirengezabe ny amin'ny fampitoviana ny fandraisana andraikitra ohatra zany dia efa ahitana an'izay hoe tsatratrarana ilay fitoviana zo izay. Ny ao koa ilay fafana fitoviana amin'ilay hoe fafana mandeha mianatra ohatra, ny fafana mandray andraikitra, fafana manapa-kevitra, ilay zavatra rehetrarehetra ireny zany no anisany mbola tsatratrarana an'ilay fitoviana zoan'ny lehilahy sy vehivavy eto Madagasikara. Manoloana ny ezaka vita, nanamafy ny fanasany amin'ny Madagasikara hiditra anatin'ny fikambanan'ny firenena miady amin'ny fametrahana ny fahaleovantena ny vehivavy. Ny mazovoa frantsay nandritra ny fandraisam-pitenena ny androany. C'est d'ailleurs en raison de cet engagement de votre pays noho ny fahavononan'ny firenena malagasy ametraka ny miralenta ny antso an'i Madagasikara hanamafy ny partenariat de Biarritz fikambanan'ny firenena najoro teo ambany ny fiadian'ny G7 ny taona 2024. Tanjona anatin'izany ny fametrahana ny fahaleovantenan'ny vehivavy maneran-tany. Mahita izahay fa afaka ny modely amin'izany indrindra aty amin'ny ranomasimbe indiana i Madagasikara. Notamment dans l'océan Indien. Namafisin'ny mpandrindra ny firenena mikambana monina eto Madagasikara ihany koa fa tsy hitrahatra ny ady raha tsy hitantaratra eny anivon'ny fiarahamonina. Ny teboka voarakitra anatin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Itoeraka izany fametrahana drafitra enti-manatsara ny miralenta. Les Nations Unies sont engagées dans une initiative pluriannuelle. Anomboka metraka drafitra asa vaovao anatsarana ny miralenta indray ny firenena mikambana izay antsoina hoe Spotlight Initiative. Tanjona anatin'izany ny anafoanana ny endrika herisetra samihafa mianjady amin'ny vehivavy. Ny hirariko dia nisy trano Madagasikara an'ity drafitra asa vaovao ity. Bénéficier de ce type d'initiative pluriannuelle. Androany ary ahatra raha-pitso no tanterahana ny Forum Égalité na ny feonam-be mahakasika ny miralenta ho an'ny lahy sy ny vavy eto Madagasikara. Tanjona ny amoahana ny sosokevitra roso mandritra ny Forum Génération Initiative na ny feonam-be maneran-tany mahakasika ny miralenta ho tanterahana ny Paris ny 30 jona hatramin'ny 2 jolay. Raha toka nidina ny lanjan'ny ariary oharina amin'ny euro araky ny voaka amin'ny banky foiben'ny Madagasikara hatramin'ny omaly. Mifanohatra amin'izay eny amin'ny ireny mpanakalo vola tsotra ireny toy ny eny Analakely. Miantarandriana 4500 tamin'ny ray volana dia 4800 izay ny koreto Analakely. Amin'izay zao 4240 $200, 3900, 950 taloha dia zao izy 3900. Inona no tendance arahanareo? Miankina amin'ilay ko an'ny patron ihany betsaka manakalo tamin'izao. Nidina moa zany betsaka fa tamin'ny izy miakatra tsy dia misy. Indraindray no mahazo 300, 500 euros na 300 arakaraka ilay olona. Nefa taloha? Taloha tsisy mihitsy, tsisy ara indranay 50, 100 zany ny tena. Araka izany, 500 ariary ka hatramin'ny 500 ariary, ny elanelany 1 euro raha takalo ariary, raha ampitanany amin'izao sy ny tamin'ny iray volana lasa izay. Fotoana mampiakatra ny sandam-bola malagasy oharina amin'ny euro, izao raha ny eny amin'ny mpanakalo tsotra taky ny eny Analakely no jerena.
tsy mitovy amin'izay ny tatitry ny banky foiben'ny Madagasikara araka ny tamin'ny sary manjoy midina ny sandany ariary oharina amin'ny euro. Ny voalohan'ny volana May ohatra 10,400 ariary ny euro. Ny 9 volana Jona lasa teo kosa dia lasa 7,507 ariary ny euro. Iovaova hatrany ankilany io sandany io raha ny zava-misy mbola vitsy hatreto ny vola vahiny mitreto Madagasikara. Tsisy indray izao tamin'ny semaine dia tsy ampy mihitsy tsarakaraka le tambola tsisy Covid. Tsy ampy mihitsy. Tsy tahiry sisa na le olona iny le manana tahiry mihitsy zany mbola manakaloka no loatra eto. Miatraika amin'ny fanafaran'entana ny fidinany sandany ariary amin'ny akapobenjy. Ho an'ireo mpivarotra fampiaingona samihafa nanaovana fanadihadiana tao anatin'ny herinandro maro no efa nitombo ho azy ireo vola natokana hakana entana. Sehatra sanay zany izay manao resaka décoration na événement na fety reny dia ny entana hoy ny entana miakatra daholo. Ny entanay aloha importé daholo ny entanay miakatra be any le izy. Sehatra taloha zany tena miakatra mety 10-15% any angamba fiakarana 20 mihitsy ara. Tsy nahitana fidinany firy kosa ny lanjan'ny ariary raha oharina tamin'ny dolara tato anatin'ny iray volana mahery. Araka ny tatitry ny banky foiben'ny Madagasikara Trandy, raha 5,703 ariary ny iray dolara ny voalohan'ny volana May 2024, lasa 5,703 ariary izany androany. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny filan-kevitra minisitra farany teo eo ihany koa momba ny accord de pêche rehefa avy eo ary. Azafady kely ange ferizany manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fatimbolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Ok izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Sy mitsinjo ny tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Mbalika mamiratra no avoko. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Anjar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'ariars, une boîte de masques offerte. Des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 ariars. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 ariars à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. Andeha isika hanoana ny mpanjony malagasy
vokatra voafantina tsara madio tonga dia vonona. Rehefa miantsena ao amin'ny loka maro ny vokatra azonao safidianana. Mora karakaraina tena mafilotra natao ho any rehetra. Loka manamora ny fiainanao. miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika nankatoavana ny didim-panjakana ny ampiasan'ny fanjakana araka ny voalazan'ny plan d'urbanisme directeur de la ville amin'ny tanàna mahavelona Folopointe araka ny filan-kevitra ministra Omaly nisy ihany koa ny fankatoavana maro samihafa. Ao anatin'ny fanomezana fitaovam-piasana ny vondrom-bahoaka hitsinja ra-pahefana sy hanatsarana ny fitantanana ny faritra ambonivohitra. Namolavola-drafy mpandrindrana ny tanan-dehibe ho an'ny tanàna ny mahavelona Folopointe, Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Araka ny 14 ny lalàna laharana 5-12 tsipika 3-12 ny 3 febroary 2012. Mifandraika amin'ny fandrindrana ny tanan-dehibe sy ny trano fonenana ny drafy mpandrindrana ka notapahana tamin'ny alalan'ny didim-panjakana. Araka ny filan-kevitra ministra Omaly, nolanina ny didim-panjakana manambara ny ampiasan'ny fanjakana araka ny voalaza ny drafy mpandrindrana ny tanan-dehibe any tanàna mahavelona Folopointe izay voafaritra ny renirano ny Onobe sy ny commune ambanivohitra Ampasimbe Onobe, ny commune ambanivohitra Andodabe, ny reniranon'ny Fotsy, ny commune ambanivohitra Antetezambaro sy ny ranomasimbe Indianina. Ankoatr'izay, nankatoavana ny fandraisan'ny fanjakana an-tanana ny Abantseranana sy ny Hetra momba ny fampidinana conteneur misy famokarana fanampin-tsakafo. Ankizy 5 alina any amin'ny faritra Nosy sy Andro no hisitraka ny vokatra io ozinina lehibe famokarana fanampin-tsakafo io. Araka ny fiarah-miasa amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Fondation Milieu. Ankoatr'izay, tapaka nandritra ny filan-kevitra ministra ihany koa ny fankatoavana ny fampidirana maimaim-pona ny fitaovana nafarana omena ny ivitoerana fanofanana arakasa ao Nozobe. Mitoy ny fivoriana amin'ny alalan'ny visioconférence mahakasika ny accord de pêche izay hiarahan'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny, ny ministeran'ny fambolena ary ny APMF amin'ny vondrona Europeana. Io no nasaina. Manodidina ny 4,4 taona isan-taona ny vokatra lamatra ahondrany Madagasikara makany amin'ny tsena ny vondrona Europeana. Vokatra izay kedra ny fomba fijerin''ireo teknisiana sy mpisehatra eo amin'ny jony oharina amin'ny tena zava-misy. Io no isan'ny teboka iadina anatin'ny fanavaozana ny fifanarahana momba ny fanjonoana iarahana amin'ny vondrona Europeana na ny accord de pêche izay andalam-pamolavolana ankehitriny isiny mangarahara eo amin'ity sehatra ity. Nefa rehefa dinina zany ny zavatra misy tena hoe réalité zay no mahatonga ny adi-hevitra lavabe dia mahatsiaro hoe matiantoka ihany atsika amin'ilay izy. Zay mahatonga hoe ho takina mihitsy zany ny débarquement mba ho hita maso hoe io ny vokatra azo eto Madagasikara dia tokony mifanaraka amin'iny ny volam-pidirina ka arakaraka ny abezan'ny sambo zay no nametrahana ny redevance sy ny volam-pidirina ao anatin'izay sehatry ny jony zay. Tsy maintsy hanaovana débarquement eto Madagasikara. Ho an'izay tsy manao débarquement zay dia tsy maintsy ambonimbony ny vola olaona eo Madagasikara mandra-pahametrahana ny base à terre eto Madagasikara. Mafana ny adevitra eo amin'ny rotota amin'izao fotoana izao izay tanterana amin'ny alalan'ny visioconférence teboka efatra lehibe no ifantohana amin'izany. Tokony hitataritra amin'izany fifanarahana zany ny fiandrianan'ny pirenena Madagasikara amin'ny resaka faritra fanjonoana, ny fanovana ny fomba fijery ny pratique de pêche mihitsiny zany hoe ny principe zay voasotra ao anatin'ny protocole dia mila mifanaraka amin'ny fomba fijery ny fanjakana amin'izao zany ny principe hoapetraka atsika amin'ny resaka fanjonoana lamatra eto Madagasikara. Mahakasika ny fanatsarana ny fampidiram-bola zay voaresaka koa mandritra nyity
fampidinihana ty. Ankoatra izay isan'ny teboka napetraka ny fitondram-panjakana malagasy izay isoloan'ireo ministera telotontatena ny fanaovana ady sisika amin'ny vondrona eropeanina amin'ny famerana ny isan'ireo sambo afaka miasa anatin'ny faridranomasina malagasy ahafahana manara-maso azy ireo. Teboka izay isan'ny lehibe ka andrasana ny faneken'ny vondrona eropeana azy sy izay mety ho marimaritra iraisana eo amin'ny rotonta irosoana makany amin'ny fanaovantsony ny accord de pêche vaovao eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Lafa mavao hafa kosa indray dia 100,000 mpianatra Ambaratonga fototra eny amin'ny sekolim-panjakana no mitsoaka andaharana vokatry ny valinaretina Covid-19 tany amin'ny faritra Analanjorofo. Antony ny fampiatona ny fampianarana nandritry ny fiuboana fa eo ihany koa ny sakana izay ataon'ny Ray aman-dreny Abraham Randriamanana. Niteraka voka-dratsy indrindra ho an'ny tontolon'ny fampianarana teto Madagasikara ny fiantraikan'ny valinaretina Covid-19 ho an'ny faritra Analanjorofo izay isan'ireo faritra nahitana tahambony amin'ny Covid-19 100,000 mpianatra Ambaratonga fototra sy teny anivon'ny Ambaratonga voalohany eny amin'ireo sekolim-panjakana no nitsoaka andaharana nandritry ny fianaky ny valanaretina. Maro ireo antony mahatonga izany raha ny fanazavan'ny tompona ndraiky ny sekoly ny anaovana fanadihadiana. Raha nahita ny fisian'ny valinaretina Covid-19 dia maro ireo zaza mitsoaka andaharana mivoaka le tsy nianatra tapaka fianarana tapakely zany dia maro zany tsy miverina intsony. Matetika mampitsoaka zaza aminay aty dia noho ny fahasahiranana Ray aman-dreny. Fahasahiranana Ray aman-dreny sy fahalavirana tany fitrahana. Dia tamin'ny confinement dia zareo lasa mitsoaka agny dia agny. Manoloan'izany ho amafisina ny fanentanana ireo Ray aman-dreny amin'ny famerenana ireo ankizy an-tsekoly eo ihany koa ny fametrahana ny cours de remise à niveau. Ohatra hoe mitsoaka andaharana izy nandritry ny enim-bolana tamin'ny klasy ohatra 5e dia averina amin'ilay fampianarana izy mandritry ny fialan-tsasatra dia avy izy anaovana fitsapapaizana ka raha hita fa tratrany tao anatin'izay 2 volana 2 volana izay ilay tsy nianarany enim-bolana dia ampiarahana namany izy ohatra hoe miakatra 4e. Raha tsy tratrany dia tazomina 5e izy fa farafaratsiny zany hoe nahazo fahalalana betsaka dia atokisana hoe hifindra kilasy soma tsara. Mahery ny 900 isan-taona ireo mpianatra anivon'ny EPP mahazo ny fampiofanana amin'ny alalan'ny cours de remise à niveau raha toa ka manodidina ny 300 isan-taona kosa izany ho an'ny CEG. Teto 3 andro mianatra. Ampijanoko mianatra zegny papako mamako tsisy vola ampijanona zaho mianatra. Nisy nanena. Zareo mandeha mianatra kirano. Mbola le nianarana sady mbola nitohy. Ankoatr'izay ho fampitana ny fampianarana sy ny fanentanana amin'ny fampidirana ireo ankizy an-tsekoly no amafisina ny fananganana foto-drafitrasa vaovao sy ny fampitaovana amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao eto amin'ny faritra Analanjorofo. Nandray anjara tamin'ny fifananana iraisam-pirenena Monde Sélection 2021 ny Ovive ary nahazo ny medaly volamena. Miampy isa araka zany ireo medaly volamena efa azony Ovive ny taona 12 sy 12 sy 2 Michela Narza. Tao anatin'ny 10 taona tsy mitsahatra manao ho lara-pahamiana ny famokarana arakalitao ny rano fisotro Ovive ny Star raha ny fanazavana. Misy hatrany ny fanaraha-maso entitra manomboka amin'ireo dingana famokarana maro samihafa hatramin'ny fivarotana ny rano eny amin'ny tsena maro. Ireo rehetra ireo no mampiavaka ny rano Ovive amin'ny kalitaony izay ankafiziny mpanjifa azy sy nahazoany izao fankasitrahana ambony sy iraisam-pirenena izao. Fifanena ho anay no mizarantsika fa nahazo medaly Grand Gold ny Ovive avy sy tapany tamin'ny fifaninanana maneran-tany Monde Sélection 2022. Raha tsahivana dia efa fanoteny ny Ovive no nahazo ity amboara ity. Izany dia vokatry ny fanamafisana ny ezaka natao tamin'ny fanarahana ny fenitra arakalitao. Noho izany zava-dehibe ho anay hatrany ny manome vokatra ara-pahasalamana ho an'ny mpanjifa. Azo sotroina amin'ny fotoana rehetra ary afaka sotroin'ny olona rehetra ny Ovive hitsonjovana ny fahasalamana. Efa antaonany maro ny Ovive no mitazona ny larina voalohany eto amin'ny tsena anatiny ary manamafy indray izany izao medaly volamena vao azony izao.
momba ny fivoarany valinaretina covid-19 kosa indray zay eto Madagasikara miisa 4 indray no tranga vaovao 7 sitrana soamantsara araka ny taremarika zay azo tena nivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity tsy nisy ny aina nafoy. Lafa mavao hafa kosa indray nanoizatsika ny vaovao dia maherin'ny 300 ny voakasiky ny haitany sy tanongazana eto Madagasikara ankehitriny vokatry ny fiovaovany toetry ny andro sy fahasimban'ny tontolo iainana manentana ny rehetra samy tandrana araka izany ny minisitra tompona ndraikitra Gaëtan Andriatsilavo. Tahaka ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny ady amin'ny haitany sy ny tanongazana isika eto Madagasikara raha ny zava-misy ankehitriny 12 amin'ny faritra 20 eto Madagasikara na maherin'ny 300 no voakasiky ny haitany sy ny tanongazana ka isan'izany ny faritra Melaky, Atsimo Andrefana, Anosy sy Androy. Miseho amin'ny fianana ny zava-mananaina eo aminy sy ny fijaliana ireo izay tokony hivelona aminy ny firosoan'ny tany hongazana vokatry ny fomba mampanao ny mponina tsirairay avy amin'ny fikapana ala tsy ara-dalàna ny famotehana ny roiny zava-mananaina maro ny fiovan'ny fampiasana ny tany ary indrindra ny toron-tanety. Manana anjara asa lehibe amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena ny tany salama ary ankina ny fotom-piveloman'ny 700 ny malagasy amin'ny alalany no ahafahantsika mamokatra sy mahavita tena ara-tsakafo. Ny fanodinana sy fitsanjarana ireo vokatra ireo kosa dia miteraka asa ho an'ny sehatr'asa sy orinasa marobe. Ary ny lalam-barotra azo avy amin'izany dia ahafahany tantsaha manatsara ny varim-piainana. Tsy izany ihany anefa fa amin'ny tany salama ihany koa no afaka anirin'ny ala izay sady mitroka ny entona maloto no miazona ny nofo-tany tsy ho kao an'rika. Vao tela akory niroso tamin'ny fikaonan-dosy ny atrikasa fampandrosoana ny faritra Atsimon'ny Nosy ny fanjakana malagasy. Isan'ny faritra marefo ny faritra Anosy sy Androy raha ny tontolo iainana no resahana. Napetraka araka izany ny fanamafisana, fanalefahana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny alalan'ny fambolena zava-maniry mitazona ireo nofo-tany sy ireo tany misy fasika tsy ho lasa ny rivotra. Dongo pasika na tora-pasika maherin'ny 2,5 hektara no ovolena zava-maniry hiaro azy amin'ny rivotra ary aro rivotra maherin'ny 710 kilometatra na brise vent no apetraka amin'ny morontsiraka hiarovana ny toeram-pambolena sy ny toeram-pinenana ny mponina. Ampiroboroboana ihany koa ny agroforesterie izay sady miaro ny tany no ahafahana mamokatra ihany koa mamokatra zavatra ilain'ny mponina sy manampy azy amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Lohahevitra voizina amin'ity androany ity ny hoe fanarenana ny tany salama ho avy mamiratra. Entanina araka izany ny rehetra anovany ny fomba mampanao manimba ny nofo-tany. Ireo mpandraharaha itsinjo ireo tany sy zava-maniry eo amin'ny ireny tetikasa maro isan-karazany ireny. Vonina ny atrika ny fanovana ireo mpiompy any Atsimon'ny Nosy ahafahana manatsara ny famokarana sy ny fampivoarana ny farim-piainana izy ireo. Naneo ny fahavononany ihany koa ny ao anivon'ny ministera sy ireo mpiara-mombonantoka. Gaëtan Andriatsilavo. No tanterahana tao Lagnaro ny fionana tamin'ireo mpiompy avy amin'ny komunina maromaro amin'ny faritra Anosy sy ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny jona. Nitondrana fanazavana bebe kokoa mahakasika ny lalàna velona amin'ny feny fiompiana omby sy ondry Amanosy. Isan'ny mampanano sarotra raha ny fanazavan'ireo mpiompy ny resaka fiba. Io ihany koa ny fahazoana fanafody ho enti mitsabo ireo biby fiompy. Hazavana zany amin'ny delegea sy veterinara aika zay faharoa zany fampandrosoana ny foroborobona ny biby mikasiky eranansiny mila fanafody zany fikotrokorana traitement zay zany molanan'izay karamena. No resana nandritra ity fionana ity ihany koa ireo tetikasa vaovao eo anivon'ny ministera mahakasika ny fivezivezena sy ny fahasalamana ireo biby fiompy ary no jirena miaraka ny fahafana manatsara ny fiompiana anaraka ny fenitra takina ka hamokatra bebe kokoa ho tombotsoany ireo mpiompy. Taorianan'izay dia mifampizarana tamin'ireo tonga nanatrika teto ihany koa eo ny solontenan'ireo mpiompy teo ihany koa ny be ny tanàna amina komina vitsivitsy an'ilay tetikasa vaovao izay ho tanterahany ny ministera ny
fambolena sy ny fiompiana ary nijona lafo fiompiana ty amin'ny faritra androisy anosha dia ilay tetikasa fidilota na ilay fametrahana n'ilay ivotoerana fanatavizana andreny biby fiompy mirokatra toy ny ondry amanisy ary ny omby reny mba ahafahantsika mahazo vokatra tsaratsara kokoa sy ahafahantsika manentana an'ireo mpiompy hitodika amin'ilay fiompiana mijery ny tsena na efa toerana io na ny anivina. Isan'ny noresahany ny ministry ny fiompiana sy ny fambolena ary nijony nandritra ny atrikasa natao taotolagniaro farany teo ny mahakasika ny fametrahana ny fidilô ho an'ny faritra Androy sy Anosy izay teraka asa manodidina ny roa alina. Apetraka ihany koa ny ivitoerana fanatsarana taranaka ireo biby fiompy sy ny lalam-barotra amoahana ny vokatra. Tanjona ny ananan'ireo tantsaha-piompy tombotsoa sy ampandroso ny fiarahamonina misy azy avy. Totosa tao Antsirabe kosa tamin'ity androany ity ny fampiofanana mahakasika ny fampandrosoana eo amin'ny ireo mpitsabo sy mpiasa eo anivon'ny hôpital Centre de rééducation de Madagascar, Goul TV Antsirabe. Tao ry fampiofanana izay nomeny tetikasa fanilvohy CBD tamin'ireo solotenan'ny commune 12 tato anatin'ny fatrivakina karatra mahakasika ny fampandrosoana mampiaty eny fotony ho an'ireo olona manana fahasembanana dia ireo mpitsabo sy mpiasa avy eo anivon'ny CRMM eto Antsirabe indray no nisitraka amin'ny fampiofanana tamin'ity anio ity. Ny CRMM dia hôpitaly iray eto Antsirabe izay mpiara-miombinantoka amin'ny tetikasa ary mandraikitra sy mandray tanana ireo olona manana olana rataova-pietsehana toy ny tanana sy ny tongotra ary ny azon-damosina eo ihany koa ny fanarenana ara-batana sy ny fandidiana. Tanjo fiofanana ny fanatsarana ny fifandraisana anatiny amin'ireo mpiasa eo anivon'ity hôpitaly ity eo ihany koa ny fanamboarana ny fotodrafitrasa manokana ho fampiatiana ireo olona manana fahasembanana. Tena ipetrahan'ilay fiofanana dia fanampiny amin'ilay fanamboarana ny rampina ny fahandreo olona manana fahasembanana misitraka afaka mifamezivezy dia ahafahan'ny mpiara-miasa ihany koa manatsara ny fifaneraserana anatiny, serasera anatiny ny communication ary koa ny serasera amin'ny olona rehetra izay misitraka ny asa tanterahany eo amin'ny CRMM. Zava-dehibe eo amin'ny lafiny arakasa ny fahaizana mifandray amin'ny hafa, izany indrindra no anton'izao fiofanana izao ary andrasana amin'ny retom-piofana ireto ny fanatsarana ny fifaneraserana eo amin'ny von'ity hôpitaly ity indrindra mpifandraisana amin'ireo marary. Ny fanely moa amin'ny miasa eo anivon'ny commune 12 azy dia mahita olona manana fahasembanana ara-batana isan-karazany sy isa-tsokajiny arakaraka ilay endrim-pahasembanana dia tsy vitsy amin'izy ireny no alefa makeny amin'ny mpiara-miombinantoka CRMM. Mety misy zavatra atao aminy, mety fandidiana, mety rééducation zany dia rehefa mandefa an'ireny ihany zany izay le hoe atsaraina ny fahaizana mandray ny olona, atsaraina ny fahaizana mifanerasera anatiny mba ho tsara mandrakariva amin'ny fisahanana ny olona tsy salama zany na olona mikarakara momba azy eo amin'ny CRMM. Fahasembanana ara-batana foana moa entinao amin'ny ankapobeny. Tena ilaina ny fiofanana tahaka izao ireo nisitraka ny fiofanana ahafahana manatsara ny fifaneraserana eo amin'ny sehatry ny asa. Ilaina fatarina koa manko izany amin'izay zavatra izay hoe inona daholo ilay élément rehetrarehetra ao anatin'izay fifandraisana izay zany hoe ianao raha mampita zavatra ray amin'ny mpiara-miasa aminao na amin'ny marary tonga aminao zany ahafahanao manatsara an'izay mba ho azon'ny olona rehetrarehetra zany hoe inona zavatra tianao ampitaina, inona daholo ny anatsarana analana an'ireo le sakana rehetrarehetra izay mety manimba an'izay fifandraisana izay zany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mivoatra tanteraka ny atan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 tany Frantsa. Tsy misy intsony, tsy misy manao arovava intsony ireo mponina any an-toerana nanomboka tamin'ity androany ity fanendena. Voir aussi les sourires sur les visages des passants. La France a donc fait ce matin tomber. Miverina tanteraka amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ao Frantsa nanomboka androany. Na tsiaro afamiana ankalalana tanteraka izy ireo, endrika miramirana sy tsikitsiky no tazana eny amin'ny tavan'ny tarihan'ny mponina io maraina io. Manala arovava avokoa ny olona any toerana, na ny eny tsena, na ny eny an-dalana, afaka tsy mametaka izany intsony ireo mpianatra an-tsekoly mandritra ny fakana rivotra. Nanambara moa ny Prime Ministre fa tsy antery intsony ny fanaovana izany. Ankilany, mipetraka hatrany anefa ny fepetra fa tsy maintsy hanaovana ny arovava-orona amin'ny toerana be olona sy ahitana filaharana, eny an-tsena na eny amin'ny toerana hitangoronana
tahaka ny fijerena lalao ara-panatanjahantena. Nanambara moa ny Prime Ministra fa nahitana fivoarana ny tahan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina ny toerana, nahitana fenany tsy araky ny eritreretina. Raha ny teo aloha mitotaly 5,000 isan'andro ny isan'ireo olona mitondra ny Covid-19. Manoloana izany, nanapa-kevitra ny teo amin'ny fitondrana fa amin'ny 20 jona ho avy izao ny fiafaran'ny couvre-feu any toerana, raha toa ka ny daty ny 30 jona no voatondro teo aloha. Mbola tsy misokatra kosa nefa ny toerana alim-pandihizana amin'izao fotoana izao. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity fiandro andeha ankasitrahana nanaraka izany. Mandro soasana daholo tompoko. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix, vous a présenté Nivavo. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.